ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanimiraba tsika riavako malalatra ity talata faharoa ny volana janoary ity. Ny fifalian'i Jesosy Kristy tompony hitoetra amintsika trany. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio riavako malalaka araka ny fandarana dia ny Petera faharoa toko voalohany, epistily faharoa nosoratan'i Petera, ny toko voalohany zany, andiny voalohany ka hatramin'ny faha 12 no mofinainantsika. Petera faharoa toko voalohany, andiny voalohany ka hatramin'ny andiny faha 12. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Simona Petera, mpanompo sy apôstôlin'i Jesosy Kristy, mamangy izay efa nahazo finoana soa tahaka ny anay amin'ny fahamarinan'i Jesosy Kristy, andriamantsika sy mpamonjy. Hampitomboina ho anareo ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika. Efa nomeny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'ny fahalalana ilay niantsontsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarana. Ary zany no nahatanterahany amintsika ireo teny fikasana sady soa ny lehibe indrindra mba ho tonga piray amin'ny fomba n'Andriamanitra amin'izany ianareo rehefa hafanandosotra ny fahalitoana izay eo amin'izao tontolo izao noho ny filana. Koa izany dia manaova izay zotom-porehitra kosa ianareo, ka amin'ny finoanareo dia maneho fahatanjahan-tsaina, ary amin'ny fahatanjahan-tsainareo dia fahalalana, ary amin'ny fahalalànareo dia fahononam-po, ary amin'ny fahononam-ponareo dia faharetana, ary amin'ny faharetanareo dia toe-panahy araka an'Andriamanitra, ary amin'ny toe-panahinareo araka an'Andriamanitra dia fitiavana ny rahalahy, ary ny fitiavanareo ny rahalahy dia fitiavana ny olona rehetra. Fa raha anananareo zany zavatra zany sady anananareo betsaka dia tsy avelany zany ho malaina na tsy ahavokatra ianareo amin'ny fahalalana tsara an'i Jesosy Kristy tompontsika. Fa izay tsy manana izany zavatra izany kosa dia toa jamba ka tsy mahajery lavitra, sady manateno ny nanadiovana azy tamin'ny fahotany fahiny izy. Ary amin'izany dia mazotoa kokoa rahalahy ampitoetra ny fiantsoana sy ny fifidianana nareo, fa raha manao zany zavatra izany ianareo dia tsy ho tafitohina akory mandrakizay, fa toy izany no hanomezana malalaka ho anareo ny fidirana ho any amin'ny fanjakana mandrakizay izay an'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika. Ray maso aloha manao masinana ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Petera no nanao ity epistily ity araka ny lohateny izay hitantsika eto. Simona Petera. Epistily Petera izay natao hoe epistily katolika, ny epistily natao ho an'ny olona rehetra, natao ho an'ny fiangonana rehetra, tsy hoe ny epistily manokana tahaka ny Paoly ho an'ny Korintiana, na ho an'ny Galatiana, na ho an'ny Efesiana, na ho an'ny Timoty. Fa ny epistily ny Petera dia nosoratan'i Petera ho an'ny kristianina rehetra maneran-tany. Izay no antsoina hoe epistily katolika. Ndikany katolika dia hoe universel, izany hoe ho an'ny rehetra. Dia eto dia misy lafin-javatra izay aseho ny andininy fahasivy, ny hoe raha ohatra ka anananareo zany zavatra izany dia voalohany indrindra dia tsy malaina zany mihitsy nareo, tsy kamo, tsy olona dompotsiny amin'ny finoana, tsy tarin-dava, tsy avelany zany ho malaina ianareo. Faharoa dia izao, tsy avelany zany koa tsy ahavokatra ny asanareo, zany hoe tsy hoe sady kamo ny tsy mamokatra, ara-panahy ireo zahantsika io na amin'ny fiainana mihitsy ary. Fa izay tsy manana zany zavatra zany, ho lasantsika ilay zavatra tansaina ireny andininy fahadimy sy fahaenina ary fahafito, dia izao toy ny jamba tsy mahajery lavitra sady manadino nanadiovana azy. Zany hoe misy zany karazan'olona toy Petera mety ho tsy mahajery lavitra, tsy manana vision, mety manadino ny lasa
tsy manana repère, tsy manana hoe avy aiza. Misy karazana olona ozy Petera kristianina io, tsy mahatadidy hoe avy aiza izy, tsy mahatadidy ny namonjen'Andriamanitra azy, tsy mahatadidy ny lalana ny diaviny tamin'ny finoana, manadimy mihitsy ny lalan'ny fibebahana. Ary de zao mihoatra no zany raha izy manao hoe jamba amin'ny andininy fahasivy, toy ny jamba ka tsy mahita lavitra mihitsy. De inona zany kristianina zany ho izy? Misy kristianina tahaka zany izy, sady tsy manana, sady tsy mahajery ny hoavy ny manadiny ny lasa. De io zany lay olona mpanjenjena ra-panahy. Ary izy manao hoe fa raha nananareo zany zavatra izany, zavatra inona? Andiny fahenina sy fahadimy sy fahenina fahafito. Raha nananareo zany zavatra izany, de zao sady tsy malaina ianareo fa mazoto miasa, ny miasa ka mahavokatra. Rehafako tsisy kristianina na olombelona ka maniry an'izany hoe rehefa mba miasa de mahavokatra, amin'izay fikelezana natao de ahitana vokatra. Ary tsy misy olombelona na kristianina indrindrindrindra ka tsy hijery ny hoavy ao anatin'ny fanantenana, ary tsy misy kristianina ka hibanjana ny lasa ka ny fiferotanaina no hitany any amin'ny lasa. Inona ary no ambaran'ny Petera ho toetra ka tokony hananantsika mba hahatonga antsika hoe tsy averany zany ho malaina ka hamokatra amin'ny asa tsara rehetra, ary tsy hoe jamba ka tsy hajery lavitra na olona very tadidy ka hanadino ny lasa. Inona ilay zavatra hananana? De hoy Petera reto zany amin'ny andininy fahadimy noho izy: koa noho izany de manaova izay zotom-po rehetra koa ianareo. Eo no manomboka ny finoanareo de maneho fahatanjahan-tsay. Amin'ny fahatanjahan-tsainareo de fahalalana, amin'ny fahalalànareo de fahononam-po, amin'ny fahononam-ponareo de faharetana, amin'ny faharetanareo toe-panahy araka an'Andriamanitra, amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra fitiavana ny rahalahy, ary amin'ny fitiavana ny rahalahy fitiavana ny olona rehetra. Fito ndresahan'ny Petera eto ry havako, toetra fito ndresahan'ny Petera eto. Raha mananareo toetra fito ireo ianao izy de zao tsy avelan'izany ho malainy zany ianao, tsy avelan'izany tsy ahavokatra ny asanao, ary tsy adinonao zany ny lasa nanafahan'Andriamanitra anao, ary hitanao no avy hitondran'Andriamanitra anao. Fito: inavy, finoana, fahatsaram-panahy, fahalalana, fahononam-po, faharetana, firaiketam-po amin'Andriamanitra, ary fitiavana ny rahalahy, ny fitiavana ny mpiray finoana, de ao koa ny fitiavana ny olona rehetra. Reo raha dika ry havako reo zavatra fito teneniny Petera reo. Fa izao ndraisy ny soroa zavatra fito reo. Ny voalohany de finoana, any miandoha, tsy avelan'ny zany ho malainareo, manomboka any amin'ny finoana ary miafarany amin'ny fitiavana ny olona rehetra. Raha ohatra zany ka manana reto toetra reto ianao, avany amin'ny finoana de tonga any amin'ny fitiavana ny olona rehetra. Raha ohatra ka manana izay ianao Petera, de sady tsy malaina ianao amin'ny asan'Andriamanitra, faharoa mahavokatra ny fikelezana ianao, fahatelo manana vina sy mahafantatra ny lalakizorana ianao amin'ny hoavy, ary olona tsy manadino ny fanafahan'Andriamanitra sy ny famonjena nataon'Andriamanitra ka mahay makasitraka an'Andriamanitra. Inona le toetra? De reo fito reo: finoana, ary voalohany de hoy izy finoana, ary finoana ampombay na finoana ataovy miaraka amin'ny fahatsara-panahy, miaraka amin'ny fahatsara-panahy na hatsara-panahy. Arrêté ny teny nampiasainy Petera eto. Le teny hoe arrêté na fahatsara-panahy
efa eviteny ihany lay fahatsara-panahy fa raha tena jerena ny fakan'ilay teny de ny hoe milaza teny hoe kalitao na fahatsarana mihitsy nandray adikany olona koa loha izy hoe virtu moa zany izy ndray miteny frantsay nandray adika hoe courage na fahatanjahatsay fa efa eviteny ihany zay zany hoe efa dika manaraka fa ny tena tiana tenena raha miteny hoe arrêté zany hoe ilaina dika hoe fahatsara-panahy dia milaza zavatra tsara, milaza toe-panahy tsara, milaza fikendrena zavatra mendrika mateidera de hoy zany Petera eto manao hoe zao noho izy raha tianao ny avokatra de manomboka amin'ny finoana zany ary finoana misy kalitao ara-panahy, finoana izay tsy misaraka amina kalitao ara-panahy. Lay kalitao ara-panahy de ny hoe toy ny olona zany zay ngamba mety tentsika fa nga koa misy finoana tsisy kalitao zany fa nga misy finoana tsisy kalitao tsisy azadolona avako malala fa mitoetsain'ny grika sy ny toetsain'ny Petera na ny toetsaina jiosy ary de toetsaina misy atana tohatra, toetsaina misy atana tohatra toy ny hoe misy zavatra ambony ambany tenatena ny avo be sy ny sisa rehetra de ny heveriny zany toetsaina zavatra mandeha ho azy mihitsy tamin'ny andron'ny Petera. Malagasy koa manao zany malagasy koa tena amin'ny malagasy de ny zavatra rehetra misy atana tohatra dia ny finoana koa zany de zao misy kalitao-pinoana, misy zany finoana tena tsara, tsy miteny hoe ratsy ny finoana tsy zay loatra fa ny tiany tenena de ny hoe aoka ny finoana maneho fahatsarana, finoana zay mendrika matehidera. Ina dika zany reavako malala midika zany de zao tsy finoana mionona amin'ny antenatena, tsy finoana malaina, tsy finoana zatra tolorana fotsiny. Ahoana zany hoe finoana zatra tolorana fotsiny? Finoana ataontsika hoe mety finoana tsy lalipaka, finoana tsy miorina amin'ny tenin'Andriamanitra, na miorina amin'ny tenin'Andriamanitra tsy alalinina, na miorina amin'ny fandalinana tsy omban'ny fanan'Andriamanitra. Zany rehetra no mahatonga ny hoe finoana izay tsy miaraka amin'ny fahatsara-panahy. De hoy Petera hoe aoka ny finoanao miaraka amina arrêté zany hoe miaraka amina zavatra tsara sy mendrika. Pino manana fahamendrehana ara-panahy fa tsy pino ngamba mety tsisy aloha zany hoe pino tsy manana fahamendrehana ara-panahy asa raha mety misy fe zany hoe pino manam-pinoana nefany tsy manana fahamendrehana ara-panahy lay finoana. Asa mety hoe finoana mireare ve, finoana mizaozao ve, finoana mitsara ny finoana hafa ve, finoana manameloka ny finoana hafa ve, finoana mizaozao sy mihevitra hoe inona ve, finoana mihevitra ve fa eto tany ihany ny tena ilana n'le finoana tena mihevitra ve fa amonjena ny tena ihany fa finoana tsy ampiasaina ho amin'ny famonjena ny hafa. Asa zany rehetra zany ve na toe finoana tsy ombana tsara-panahy. De hoy Petera manazava manao hoe voalohany indrindra de zao raha tianao ny avokatra, tianao ny azoto, tianao ny hoe olona manana maridarana amin'ity fiainana fandalovana ity de zao hombay atsara-panahy finoana. Aoka amin'ny finoanao manana kalitao ny fahatsara-panahy. Fa ny faharoa izy manao hoe io fahatsara-panahy koa de zao tsy fahatsara-panahy fa izao hatsara-panahy ampiarao amin'ny fahalalana. Ary io zany lay kalitao dia lasa ampiarahina amin'ny fahalalana. Io moa ataony hoe gnosis, zany hoe lay fahalalana miaraka amin'ny fahatsara-panahy. Ny zavatra nitranga de izao betsaka ny olona no manana kalitao fa tsy amin'ny fahalalana. Fa izy manao hoe ampifampikiny mihitsy ny fahalalanao, ny finoanao zany de tsy misaraka amin'ny fahatsara-panahinao na tsy misaraka amin'ny fahatanjahatsaina koa raha ohatra ka raisina lay hoe courage, hoe olona manam-pinoana nefa manana fahasahina, manana heritsaina, manana fahatsara-panahy de io nefa de zao ampiarao amin'ny fahalalana io. Raha ohatra ka manana heritsaina ianao na toe-panahy mendrika ianao nefa tsy manana fahalalana de zava-boana zany, tsy mahavokatra zany. Hoy Petera fa mba hampavokatra ny asanao de ataovy ho zava-dehibe ny fahalalana. Fahalalana inona io ry havako? Ny soratra masina
miverina matidika eo mihitsy ny tenin'ny Petera any amin'ny voalohany teny hoe fahalalana tsara n'Andriamanitra. Zany hoe fahalalana n'Andriamanitra. Zava-dehibe ny hoe kristianina manana finoana mahatehidera, manana finoana misokatra amin'ny fahatsaram-panahy, manana finoana mahana fahasahiana, mahatonga azy hana fahasahiana mibanjona no avy sa manao zavatra, kanefa finoana mifamatotra amin'ny fahalalana. Tsy ny fahalalana ny lasa loha fa ny finoana. Io le tenentsika mandrakariva le tenin'ny Augustin, verintsika eto ny tenin'ny Augustin manao hoe, ny Augustin dia manao hoe zao no izy croire pour comprendre, zany hoe mino mba halala. Tsy lay fahalalana zany dia zao fitaovana mahatonga ny olona ho amin'ny finoana, fa tsy hoe ny fahalalana akory no tsy ny fahalalana ny zava-dehibe fa ny finoana, fa rehefa mipetraka ilay finoana dia mahatonga mahazo ilay zavatra rehetrarehetrarehetrarehetra momba n'Andriamanitra. Rehefa mino ianao fa Andriamanitra misy ary mahazo rehetra zao dia azonao daholo ny dikany zavatra rehetra ny zava-boarin'Andriamanitra. Ny finoana no mitondra ny fahalalana eto. Hotsika manao hoe tsy avelany zany tsy hamokatra isika. Finoana miaraka amin'ny fahatsaram-panahy, miaraka amin'ny fahalalana n'Andriamanitra, fahalalana ny tenin'Andriamanitra, fahalalana ny momba n'Andriamanitra araka ny lazain'ny soratra masina. Fa izao ihany ny tenin'ny Petera, finoana miaraka amin'ny fahatsaram-panahy, fahatsaram-panahy miaraka amin'ny fahalalana. Ny fahalalana kosa dia izao izany miaraka aminy ny fahononam-po. Ny fahatsaram-panahy miaraka amin'ny fahalalana, zay io. Fa ny fahalalana dia izao miaraka amin'ny fahononam-po. Le fahononam-po dia teneniny hoe fifehezan-tena. Zay koa no azo andikana azy eo amin'io andininy io, ny hoe fahononam-po na fifehezan-tena. Ny fahalalana mantsy tamin'ny andron'ny nanoratan'ny Paoly, nanoratan'ny Petera ny tony epistily tony, dia tanjona zava-dehibe mihitsy ny tsika mantsy amin'ny kristianina dia ny hoe ny finoana ny tanjona. Fa tamin'ny andron'ny Grika sy ny tontolo nahaterahan'ny vanim-potoanan'ny antikité dia ny fahalalana ny tanjona. Ary be dia be ny ataon'ny olona mba hananana fahalalana, betsaka niezaka ataon'ny olona foin'ny olona mba hananana fahalalana. Dia hoy Petera zany eto manao hoe fahalalana aza sarahana amin'ny fifehezan-tena. Fa nahoana? Raha fahalalana tsy misy fifehezan-tena dia manimba. Ny hoe fifehezan-tena, io lay tenenina mandrakariva ataonareo amin'ny teny frantsay maîtrise de soi, zany hoe lay fahononam-po, lay fifehezan-tena. Raha ohatra ny olona ka manana fahalalana kanefa tsy mahafehy tena dia manimba azy ny fahalalana. Aza eritreretina amin'ny fahalalana amin'ny ainantsika ankehitriny, fa ny fahalalana tamin'ny andron'ny vanim-potoanan'ny Petera dia fahalalana mety ho manimba mihitsy raha ohatra ka tsisy fifehezan-tena. Io le mahatonga amin'ny Paoly miteny hoe mihevitra mihoatra noho izay tokony ho heverina. Zany hoe indraindray mahatonga ny olona tia miady hevitra, mahatonga ny olona tia miresaka, mahatonga ny olona mametra fanontaniana amin'ny zavatra tsy tokony hametrahana fanontaniana, mahatonga ny olona miady hevitra amin'ny zavatra tsy tokony hidiana hevitra, mahatonga ny olona midohika amin'ny zavatra tsy tokony hidohifana. Zay rehetra mahatonga ny hoe ilana ny fahononantena. Lasa fahalalana mampireare, fahalalana mampizaozao, fahalalana mahatonga mampisaraka ny olona amin'Andriamanitra sy ny hafa. Zay mahatonga ny fahalalana ho Petera dia aza sarahina amin'ny fahononantena, fahononam-po, fifehezan-tena. Fa ny faefatra dia izy manao hoe io fahononam-po io koa nefa na izany na tsy zany ara ny fifehezan-tena dia ilana faharetana. Tsisy heviny mihitsy raha ohatra ka mahony tena anao nefa ny tsy manana faharetana na fifehezan-tena na faharetana. Le fifahononam-po na fifehezan-tena dia mitaky faharetana. Misy fotoana nge ianao manam-pahalalana, misy fotoana mahafantatsavatra be dia be ianao fa tsy maintsy mandefitra ianao.
ataovy hoe olona manana fahalalana betsaka nianatra be manana traikefa be nefa ny olona miaraka aminao miara-dalana aminao anatin'ny fiangonana anatin'ny fiarahamonina mety tsy manana ilay traikefa nanananao mita amina zavatra anankiray amin'ny zavatra hafa izy mety manana fa amin'ny zavatra hafa izy mety tsy manana ny anananao zay mihitsy mitranga maha-olombelona. Inona ny dikany de tsy maintsy mametry teny ianao zany, tsy maintsy mifehy teny ianao, tsy maintsy miteny ianao, tsy maintsy mandefitra eo teny tsy afaka mitsara amina hoe fa nareo reto fe de tena ahoana mihitsy tsy afaka manana zany ianao fa mifehy teny ianao manam-paharetana ianao satria raha tsy zay dia foana ilay fahononam-po. Faharetana amin'ny fanarahana an'Andriamanitra, faharetana amin'ny fiazonana ilay fahalalana sy ilay finoana. De mitoy izy amin'ny fahadimy izy manao hoe faharetana de mahatonga firaiketam-po amin'Andriamanitra na toe-panahy araka an'Andriamanitra. Io rehefa merimbery Paoly mandrakariva amin'ny Timote Eusebia zany hoe lay toe-panahy araka an'Andriamanitra, lay fiainam-bavaka, zay lay tenen'ny Paoly io lay fiainam-bavaka. Ny faharetana de miteraka ninona firaiketam-po na fiainam-bavaka na toe-panahy araka an'Andriamanitra. Raha ohatra ka ao anatin'ny mpino zany ny firaiketam-po amin'Andriamanitra izay famatotra amin'ny faharetana de tonga ho azy koa ny firaiketam-po amin'ny mpiray finoana, fitiavana an-drahalahy. Rehefa miraiki-po amin'Andriamanitra isika no ny faharetana sy ny fahonona-po aty anatintsika de miraiki-po amin'Andriamanitra ary mahana fiainam-bavaka, ary io fiainam-bavaka io de mahatonga firaiketam-po koa amin'ny mpiray finoana, ary firaiketam-po amin'ny mpiray finoana io de mahatonga fitiavana ny olona rehetra. Zay ny fitoresan'ny Petera. Inona avy aiza zany ny lalana? Ny finoana, ny hafarana de mahatonga fitiavana ny olona rehetra. Ahoana no ahatongavan'ny olona mpino avy any amin'ny fitiavana ny olona rehetra makany amin'ny finoana na mifamadika amin'izay? Inona nateraky ny finoana? De hoy Petera hoe tsotra ny lalana. Ny finoana de tonga any amin'ny fitiavana ny olona rehetra. Ianao mino an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy, fa misy dingana fito andehananao, fa rehefa araro zay dingana fito zay de tonga any amin'ny fitiavana ny olona rehetra ianao. Ny vokatry ny finoana zany de fitiavana ny olona rehetra. Inona ireo dingan'ireo? Finoana an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy miaraka amin'ny fahatsara-panahy, lay finoana misy kalitaontsika eto, le finoana mendrika mahatehitery. Io finoana mendrika mahatehitery io ampiarahinao amin'ny fahalalana manery anao, olinany amin'ny tenin'Andriamanitra, olinany amin'ny momba an'Andriamanitra, olinany amin'ny momba zay maha-kristiana anao, ohatra na ny maha-protestanta anao na maha-katolika anao, linany mahainao anao. Zay le hoe fahalalana. Io fahalalana io de zao rehefa takatro ny momba an'Andriamanitra, anananao ny fahatsara-panahy de zao olona mahafetena, olona na kristianina mahafetena, manana fahononam-po, tsy kristianina ataontsika hoe tsy mahafetena, tsy mahafeny fihetsem-pony, tsy mahafeny ny fitantanan'ny fiainany, tsy mahafeny ny zavatra maro isan-karazany maha-olombelona azy. Dia rehefa ao anatinao ny fahononam-po na ny fifehezany tena de ao anatinao koa ny faharetana, manam-paharetana an'ilay finoana ilay fanarahana ny tompo, mana faharetana maha-kristianina de tonga ho azy ny firaiketam-po amin'Andriamanitra, na ampiarahina amin'ny firaiketam-po amin'Andriamanitra. Ny firaiketam-po amin'Andriamanitra de miteraka fitiavana anankiroa, de zao ny fitiavana ny mpiray fiangonana na ny mpirahalahy, ary avy eo fitiavana ny olona rehetra. De hoy Petera hoe raha izany zavatra izany no anananao de tsy avelan'izany ho malaina zany ianao, tsy avelan'izany ho malaina ianao, ary tsy avelan'izany tsy avokatra amin'ny asanao. Ary manan'izany toetra zany ianao
de sady mahavokatra ny mazoto fa raha tsy manana zany toetra zany ianao zany hoe sady tsy manana finoana antsara-panahy fahalalana fahononam-po faharetana fitiavana an'andriamanitra na fireketam-po amin'andriamanitra na toe-panaraka an'andriamanitra fitiavana ny mpiray finoana ary fitiavana ny olona rehetra de zao raha tsy manana an'izany ianao de hoy izy manao hoe very maridalana sady tsy mahita ny ho avy jamba tsy mahita ny ho avy ny manadino ny fitiavan'andriamanitra nanafahana sy namonjenanao tamin'ny zavatra maro isan-karazana iavako malalo zava-dehibe ty pistily nosoratan'ny Petery ty ary nofinaina antsika amin'ity talata 12 volana janoary ty lalan'ny finoantsika mihitsy ty le avako malalo ho anao ary izay mitodika amin'ny ho avy de reo zavatra fito nambaran'ny Petery reo vatsina raha ohatra ka tsy anananao reo Petera de maizina aminao ny mavy ary tsy tadidinao akory ary Andriamanitra sy zay nanafahana na nanasitranana na nanafahana na namonjenanao tamin'ny fiainana de zao ary ekanjo ireo Petera i Paoly eo amin'ny Kolosianina toko 13 de mitanisa zavatra fito Kolosianina toko 13 vadiny 12 de ainanao tsara ny teny Paoly manao mita fifamindram-po sy fiantrana famirampanahy sy ny sisa rehetra ary amboniny zany rehetra zany ny fitiavana fa feny fahatanterahina izany Paoly miteny an'izay fa eto Petera de tsy mifanalafitra an'izay raha zavatra fito koa Petera eto inony zany ny Petera de ny lolahana de zao ny finoana zay ny tafianao voalohany indrindra ny faharoa ny fahatsara-panana ny fahatanjahan-tsaina zay lazainao azy fahendreny io de zao fahalalana aza mba kamo mamaky baiboly aza mba kamo miandra soatra masina aza mba kamo mamonjy fitompivavahana fahalalana mba manana fahononam-po fa aza de milimba amin'ny fotoana mba manana fahononam-po mahaiza mifetena satria fantatrao rehefa manana fahalalana anao de mahay mahafantatra ny antony sy ny vokatra mahafantatra ny miabo sy ny miiba mahafantatra ny tsara sy ny ratsy de zay mahatonga anao afaka manana fahononam-po mahafantatra ny raha ny filozofia de mahafantatra ny cause sy ny effet mahafantatra ny tsara sy ny ratsy de manana fahononam-po lay tsara sy lay ratsy sy lay miabo sy miiba de fantatrao amin'ny alalan'ny finoana fa tsy amin'ny alalan'ny filozofia akory rehefa anananao zany fahononam-po zany de manam-paharetana anao iazona lay zavatra nateraky ny fahalalana nampafantatra anao manao hoe ity ny tsara dia mifeteny ianao de manana faharetana amin'ny fifikirana amin'izay heverinao tsara satria ilaina ny hijoroana amin'ny tsara ilaina faharetana riavako tsy misy hoe mifantatra fotsiny tsara de tsy manam-paharetana ianao tsia fa manam-paharetana de ny faharetana mitondra nampiarao amin'ny fitiavana an'Andriamanitra aza hoe miaritra mba havokatra fotsiny fa miaritra noho ny fitiavana an'Andriamanitra miaritra satria mibanjina amin'ny fiainana mandrakizay miaritra satria mahatoky fa Andriamanitra fitiavana manam-paharetana amin'ny fitiavana an'Andriamanitra ary manam-paharetana amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra hoentin'izay ary ao anatin'izay ny fitiavana amana sy ny fitiavana amin'ny mpiarabelona ndao za ty izy ravako malala engany ahavokatra ny asanao amin'ity taona ity homarina aminao ty teny Petery ty andininy vavaly raha anananareo zany zavatra izany sady anananareo be dehibe de tsy avelan'izany ho malaina mihitsy anareo ma tsy ahavokatra fa zay tsy manana izany zavatra zany ho Petera andininy 7 de jamba ka tsy mahajery lavitra sady manadino nanadiovana azy tamin'ny fahotany fahiny ny tompony riavana ampahirinao amin'izany toetra tsara izany de ho hitanao ny lalana hitondrananao ho hitanao ny lalana tsara hizorana ary tsy adononao mihitsy ny fahasoavan'ny tompo mbola vavaka sika tompo misotranao zahay fa ny fandaharam-piainanay zay nataonao de tianao ahavokatra betsaka amin'ny asa tsara zahay avokatra betsaka amin'ny fahalalana anao Jesosy zay mpamonjy misaotra tompo fa omenao anay ny sotoavy-piainana ny sotoavy-panahy
hoentinay miaina sy mampahvokatra ny asanay ka tsy anajononay ny famelan-keloka efa natolotra ao ary ahitanay kosa ny lalana tsara hitondranao anay. Tehirizy tompo ny finoana ty anatinay, de finoana madio, finoana ombana fahatsara-panahy. Tompo, tehirizo ny fahalalana ty anatinay, fahalalana tsy misaraka amin'ny fahonona teny, fahalalana tsy misaraka amin'ny fifehezan-teny, fa tsy paikony rendrarendra n'izao tontolo zao. Tompo, mampitoery ty anatinay ny faharetana, ny faharetana mifamatotra amin'ny toe-panahy mifikitra aminao Andriamanitra, faharetana ao anatin'ny fanantenana noho ny fitiavana anao Andriamanitra. Tompo, ataovy manjaka ty anatinay ny fitiavana anao Andriamanitra mba hahatonga zany ho fitiavana ny mpiray fiangonana aminay, fitiavana ny mpiray finoana aminay, fitiavana ny mpiray tanindrazana aminay. Tompo, tehirizo ty amponay ny fitiavana ny mpiray tanindrazana aminay hanjary, fitiavana ny olona rehetra, na ireo zay mankahala anay, na ireo zay tsy tianay, na ireo zay iverinay ho mijoro ho vato-misakana ny finoanay azy, de ampianary tompo hitoetra amin'ny fitiavana azy reny zahay. Vaovao mitaona de ataovy ty anatinay tompo izany toe-panahy tianao iainanay izany, mba havokatra izahay ary tsy ho very ity ampandehanana eo mpamaky fakina ny taona 2024. Tehirizo amin'ny fanahinao masiny zany tompo, amin'ny anaranao Jesosy, amen.